Ola roa vaovao indray no nambaran'ny professeur Anta Vololtina, mitondra teny Centre de Commandement Opérationnel Covid-19 fa sitrana ny 14 aprily. Ny ampy roa ihany koa anefa ireo olona voamarina fa mitondra ity tsimok'aretina ity. Tafakatra 7 amin'ny 100 zany zao nisan'ireo voamarina fa mitondra ny tsimok'aretina coronavirus ka ny 5 amin'izy ireo dia mbola manaraka fitsaboana. Efa sotrana soamantsara kosa ny 3 tamin'ireo marary. Ny 9 ka hatramin'ny 10 isanjato ny filana solika eto amin'ny tsenanatany raha nambara Jean-Baptiste Olivier, tale jeneran'ny ofisy malgache des hydrocarbures. No hazavaina fa noho ny fianan'ny fiara-mivezivezy vokatra amin'ny fampiarana ny fihiboana no isan'ny antony mahatonga ny fidina amin'ny fanjifana solika eto Madagasikara. Mpitsabo 730 no fanaom-pandrindra ireo tompom-piatsonana 700 na 910 teto Antananarivo araka voalazan'ny dokotera Manitra Rakotoarivony any 14 aprily. Iparitaka manomboka rahampitso izy ireo ary avy hatrany dia andray ny andraikitra ny tsirairay avy. Ny tanjony ho hatrany dokotera Manitra Rakotoarivony dia ny ampihena ireo antso very amin'ny laharana maitso 700 na 910.